Andriamanitra isika tompoko ary ny fiarovan'Andriamanitra ny olombelona amin'ny arety mandoza. Efa nazavazavaina teto ihany tamin'ny lahady lasa teo ny fomba fahazahoana fanasitrana an'Andriamanitra, fa mbola tsy afa-po amin'le fanasitrana an'Andriamanitra satria mbola misy teny ato amin'ny baiboly izay tokony ho fantatsika mba handraisantsika fanasitranana avy amin'Andriamanitra sady mba azahoantsika fandresena amin'ity coronavirus ity. Amaky baibolitsika tompoko ato amin'ny filazantsarany Jaona toko 7 ary ny andininy 4:10 sy ny andininy 5:10. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy izao tenin'Andriamanitra izao: ary tahakany nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Le zava-misy ankehitriny ny coronavirus mandripaka olona maro de tsy zava-baovao fa tô zavatra efa nisy hatramin'ny ela ihany ny arety mandringana. Rehefa maditra moa ny olombelona miopefy manao fahotana efa tsy zakan'Andriamanitra intsony, de voatery Andriamanitra manao an'io arety mandringana io. Tsy vaovao fa efa nataon'Andriamanitra taloha ela zany zavatra zany, efa nataon'Andriamanitra zany. Ny zava-misy tamin'ny andron'ny zanak'Israely, naditra ireo ny zanak'Israely de naditra ny jangajanga, nanompo sampy, namono mpanompon'Andriamanitra, namono mpisorona, mpaminany. Zavatra nataon'ireo Israely ireo zany, monomonina tamin'Andriamanitra, miady hevitra amin'Andriamanitra mandrakariva hoe nahoana izay nentina niala tany amin'ny tany Egypta, manana etaeta mandrakariva ry zareo reo mba tsy hitohy amin'ny lalana fanarana an'Andriamanitra fa hiverina ho an'i Egypta. Tezitra noho izany Andriamanitra, tezitra nanangatanana fa handringana azy ireo satria maditra manao fahotana miopefy, manao fahotana efa tsy zakan'Andriamanitra tsony. De nandefa menarana afo Andriamanitra namely azy ireo. Hoy ny soratra masina hoe ripaka izy, nandripaka ny olona reo Israely reo ny menarana afo tamin'izany fotoana zany. Nandripaka aman'alina no maty aman'alina. Rehefa namely ny olona ny arety mandringana amin'ny alalan'ity menarana afo ty no niditrany, de nitaraina tamin'ny Mosesy izy ireo. Ary rehefa nitaraina tamin'ny Mosesy izy ireo, Andriamanitra de be famindrampo. Aoko tsika ino fa tena be famindrampo Andriamanitra rehefa mitady famonjena amin'Andriamanitra isika, rehefa mitady vahaolana amin'Andriamanitra isika, rehefa mitady fanasitranana amin'Andriamanitra isika. Be famindrampo io Andriamanitra io am'izay mitady azy. Mitadiavany Jehovah hoy soratra masina, de ho velona ianareo. Tapa-kevitra Andriamanitra anavitra ndreto zanak'Israely aringany ny menarana afo. Tapa-kevitra fa amonjy azy ireo rehefa nitaraina tamin'Andriamanitra izy ireo. Naniraka ny Mosesy Andriamanitra anao fanavotana am'ty arety mandringana nahazo reto Israely reto. Ary ny vahaolana nataon'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany de ny hoe manamboary ianao Mosesy menarana varahana. Rehefa vitanao io, atony amin'ny hazo lava ary asivy mijery an'izany reo zanak'Israely, ka zay marary ho sitrana ary ny tsy marary ho voaro. Nanefa an'le menarana malakilaky Mosesy, menarana varahana,
no tefena malakilaky zany. Ary rehefa vita de natao tamin'ny hazo lavo, naantona tamin'ny hazo lavo. Napirisihana ny olona zay marary voakaikitry ny menarana afo, aripaky ny arety mandringana mba hijery iny menarana varahana iny zay nataony Mosesy nampanaovan'Andriamanitra iny. De hoy ny filazan'ny soratra masina manao hoe: izay nijery de velona. Na de narary tamin'io arety mandringana io azy, izay nijery de velona. Ary ireo velona nijery an'izany tsy narary intsony fa voaro. Ry havana malala, raha ny menarana varahana misy hery mahasitrana manafaka tamin'ny arety mandringana, de zao ny voasoratra eto manao hoe: tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana varahana nitondra fanasitranana ho an'ny zanak'Isiraely naripaky ny arety mandringana, no tsy maintsy hanandratana koa ny zanak'olona, tsy maintsy hanandratana koa Jesosy Kristy eo amin'ny hazo fijaliana, mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Raha ny menarana varahana tompoky nasitrana na afaka tamin'ny arety mandringana, afaka mandefa saina lavitra itsika fa Jesosy Kristy naantona teo amin'ny hazo fijaliana manafaka lavitra amin'ny arety mandringana, manafaka lavitra amin'ny arety mandringana. Tokony hisaintsaina antsika olombelona, aloha tsy hitodika amin'ny any andafitsika, fa itsika eto Madagasikara tokony hisaintsaina lalina. Aloha re mba ho ajanona am'izay ity fahotana miopefy ty, ty fahotana efa tafahoatra ny tokony ho izy mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra, mahatonga n'Andriamanitra tsy maintsy manao arety mandringana andripaka ity. Aloha re mba ho ajanona am'izay raha ny zava-misy eto amin'ny firenena, raha ny zava-misy eto an-tany mihitsy moa raha ny zava-misy miopapana le fahotana ankehitriny. Nahoana? Herisetra, von'olona, fantatsahn-draha, fangalarana, fanaovana kery ny zavatr'olona. Ahoana moa no atatezan'Andriamanitra nireny famonoana fantatsahan-draha olona ireny? Ahoana famonoana olona halatra bevava? Tsy tantin'Andriamanitra ireny. Efa tena tafahoatra loatra ny zavatra ataotsika raha malagasy ao, tafahoatra loatra. Tsy vitan'izany, tafahoatra loatra ny fampotsampy, tafahoatra loatra ny fitokisana amin'ny sampy. Efa nilozan'Andriamanitra, efa mielipatrana ety seroa ny fampotsampy, ny fivavahana amin'ny maty, amin'ny razana, miompapana le fahotana. Tsy vitan'izany, le fisarapanambadiana, fanolosoloana vady, fanitsakitsaham-bady, miompapana zany am'izao androtsika zao miompapana ireo faniratsirana ny fivavahana, miompapana fanesoesona ny hazo fijaliany Jesosy Kristy. Ilaza zava-misy kely tany amin'ny nosy Martinika aho, tsy tadidiko moa le taona napisy am'ty zavatra ty tany amin'ny nosy Martinika. Andro pakatakan'izao tsara tam'izay, nifaly ny olona tam'le ndidepaka amin'ny nosy Martinika io. Rehefa nifaly ny olona de tsy mba nifaly nanome voninahitra an'Andriamanitra, fa nifaly tamin'ny fitsangatsangana, fisotroan-toaka, nifaly nanao ny ditra sy ny adalàna. Rehefa tena mamo ireo olona nifaly tany amin'ity nosy Martinika ity, de nakakisoa naantona teo amin'ny hazo fijaliana. Zavatra tena fady indrindra zany, satria le kisoa ndray natao solony Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy tapitin'Andriamanitra le izy, tsy tapitapitra zay nidona tsetroka ny tendrombohitra tsy lavitra loatra nyty tanàna ny Martinika ity. Taitra ny olona rehetra
Nitona tsetroka le tendrombohitra. Ny rahana malaky manampahaizana mandana jereo fa sao de misy volcan hipoka. De nandeha niazakazaka nakany amin'io tendrombohitra io ny manampahaizana teo an-tanàna. De nijerena tsisy zavatra atahorana io, tsisy volcan hipoka zany io, tsisy. Toizo ny kilalao, tsy nasorona teo amin'ny le azo fijaliana nataony zareo le kisofa nahantona teo ihany. Tena tezitra mihitsy Andriamanitra. Tsy tapitapitra zay nipoka ny volcan. Ripaka tanteraka ile tanànany ty Martinika ity tam'izay fotoana zay sy ireo olona ny lalao tao anatin'ny fotana ary nanesoesy fivavahana ka nanomboky soa teo amin'ny azo fijaliana. Hoy aho hoe miompapana loatra ny fanesoesona fivavahana, fanesoesona ny mpivavaka, fanesoesona ny Jesosy. Ataon'ny olona fimehezana zany, nefa tsy tatin'Andriamanitra izany satria zanakin'io, mamin'io, lahy tokan'io, voatery tsy maintsy nombona tamin'ny azo fijaliana, voatery tsy maintsy nandatsaka ny rano, voatery tsy maintsy novonoana mba hisolo ny be sy ny maro, mba hanavitra ny be sy ny maro. Nefa esoesona io, sovy raha olona nombona amin'ny azo fijaliana de matatiny a. Mahitao daholo reo olona reo, lasa lavenina tao amin'ity volcan ity reo. Tsy misy afaka mihitsy izy reo. Ka za miteny tompoko, mba oka tsiaro tena ry malagasy oka tsiaro tena ry morondava mba oka reo ajanona am'izay ny fotana mahatonga fahatezeran'Andriamanitra. Miopapana loatra ny fotana ka voatery Andriamanitra manao anti coronavirus ty. Eny marina fa mety olona nanao azy, kanefa fantaro tsara fa mety nataon'Andriamanitra fitaovany io olona io satria miopapana ny fotana, miopapana ny fotana. Aiza vera olona de am'izao andro zao de akalasaina be, indraindraina mihitsy lehilahy manambady lehilahy sy vehivavy manambady vehivavy, nefa izany zavatra izany nahatonga fahatezeran'Andriamanitra tao Sodoma sy Gomora. Ary izany mahatonga le fitenenana hoe sodomita, nefa de zavatra arangaranga anao ahoana ho tatin'Andriamanitra ve zany? Tsy tatiny io, tahakany tsy natatezana zany tany amin'ny Sodoma sy Gomora, tany amin'ny firenena Sodoma sy Gomora, no tsy atatezan'Andriamanitra, tsy miova Andriamanitra. Ka raha misy ty coronavirus mandripaka ity, tokony hatsaro tena ny olona, tokony hifona amin'Andriamanitra, tokony hitodika ny amin'Andriamanitra. Tahaka nataony reto Israely reto rehefa nasian'Andriamanitra de nifona tamin'Andriamanitra, nitady votsy tany amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra io nanao vahaolana tamin'ny menarana varahana io. De Andriamanitra eto miteny hoe tahaka ny nanatonana ny menarana varahana nitondra fanasitranana ho an'ny zanak'Israely tamin'ny fahotana zay nataony, no tsy maintsy hanandrakana ny zanak'olona mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Raha te mba hanana fandresena atsika raha olona am'ty coronavirus ty, tsy handripaka ny firenetsika, andao raha olona hiankina amin'ny azo fijaliany Jesosy Kristy fa io ny nampitovian'Andriamanitra menarana varahana. Raha menarana varahana na afaka ny arety mandringana tam'izany fotoana zany, za matoky 100% fa ny azo fijaliany Jesosy Kristy anafaka ny coronavirus am'izay marary, ary iaro ny olona am'ty microbe mandosy ty. Io hery ny azo fijaliana io, iaro ny olona tsy ho vo. Andao tsika morondava hiatoraka amin'ny azo fijaliany Jesosy Kristy, naantona isolo ny menarana varahana, manafaka amin'ny arety mandringana. Za mino fa anafaka amin'ny arety mandringana ty Jesosy niantona tamin'ny azo fijaliana, solo ny menarana varahana, solo ny menarana varahana. Raha tsaro tena tsika morondava, atsaro tena zay mandre ity radio fanasina ity fa malasa lavitra izy ty, fa isorana an'Andriamanitra fa tena matanjaka radio fanasina, malasa lavitra hatrany, miandro vazo hatrany Belo sy Tsiribiana, lavitra be any. Enareo zay mandre mety rara olona amin'ny azo fijaliany Jesosy Kristy, mangatany heriny ty azo fijaliana ity, amela eloka, anafa-pahotana, anafaka amin'ny asan'ny devoly, anafaka amin'ny saina ratsy sy foratsy rehetra maniratsira an'Andriamanitra sy ny fivavahana, ny azo fijaliany Jesosy Kristy. Aoka tsika hiatoraka am'ty azo fijaliana ity, hivavaka mafy tsika mba ho amitsika menakavy eto am'ty morondavy ty io herinazy fijaliana io.
zay marary hositran'io raha misy tratrany coronavirus ho sitran'io tokony mba andefa eritreritreneny tsika malagasy hoe fa nahoana moa tsika malagasy navahana tamin'ny firenena rehetra ripaka ane Espagne, ripaka ane Italie, ripaka ane Frantsy, ripaka ane New York, ripaka de ripaka de ripaka de ripaka 8 arivo sy ray alina zany ny zava-misy any andafy va maninona ny malagasy ny tsy vo raha malala fa tena raha misy firenena ty an'Andriamanitra sy ty vavaka malagasy tsy resy mitsy raha eto an-tany za milaza hoe raha eto an-tany tsy misy takany malagasy tena mivavaka hatrany amin'ny 70% ny malagasy tena mivavaka tena metehitra amin'Andriamanitra metoraka amin'Andriamanitra mihitsy avahana tsika tena avahantsika malagasy ary raha mbola etoraka mafimafy kokoa amin'ny hazofijalian Jesosy Kristy ino takany menarana varahana nanafitra ny zanak'i Israely ka raha ino koa tsika fa ity fiantonany Jesosy tamin'ny hazofijaliana ity nampitovian'Andriamanitra menarana varahana izy io takany nananratana menarana varahana tany anefitra na antony Mosesy ity menarana varahana ity nitondra fanasitranana de ony ten'Andriamanitra koa eto manao hoe tsy maintsy ahantona koa Jesosy mba tsy hovery ny olona mba tsy hijaly ny olona mba tsy haripaky ny fa arety mandringana ny olona mba tsy haripaky ny arety mandringana ny olona nampitovizana zany reo menarana varahana Jesosy Kristy zany efa miteny aminao fa lehibe lavitra Jesosy nahantona teo amin'ny hazofijaliana noho ny menarana varahana lehibe lavitra inona moa zay menarana varahana ampitoviana amin'ny Jesosy Kristy inona zay herin'ny menarana varahana raha ampitoviana amin'ny herin'i Jesosy Kristy nombona tamin'ny hazofijaliana fa Andriamanitra de miteny hoe ny fitorinany amin'ny hazofijaliana de fahadalana am'izay ho very fa herin'Andriamanitra kosa amitsika zay ovonjena hazofijaliana tompoky de herin'Andriamanitra hoko ny ten'Andriamanitra anankiray manao hoe izahay mitory ny hazofijaliana fahadalana fatafitoinana amin'ny jiosy ary fahadalana amin'ny grika fa am'izay voantso kosa Kristy no mbola teo amin'ny hazofijaliana herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra mahery lavitra raha olona Jesosy nombona tamin'ny hazofijaliana no menarana varahana mahery lavitra io anafitra atsika io tsy aza misalasala raha olona mitoraka amin'ny hazofijaliana Jesosy Kristy mivavaka mangataka ny herin'ny hazofijaliana io matoky ny herin'ny hazofijaliana io minora olona ny herin'ny hazofijaliana io fa hovovela ny eloko ho afaka ny fotanao ary voaroka teo amin'ny fiainanao ny devoly sy ny asa ratsy ny rehetra ho sitrana tsy ny coronavirus any raha olona no sitrana fa na inona retiny eo amin'ny fiainanao anasitrana anao ty Jesosy nahantona tamin'ny hazofijaliana ity anasitrana anao io mino afa androany zay mandrehany ty toriteny ty de mbola anasitrana azy Andriamanitra ary tahakany tamin'ny lahady androany be de be reo olona niaino an'iny toriteny iny no nazo fanasitranana sy nandefa telefônina taty amiko hoe sitrana zay tamin'iny toriteny iny sitrana zay mbola ho sitrana koa ianao androany tsy zano manasitrana inona koa zay za inona zay heriko inona zay famendrehiko tsinitsinara olona fa mpitory filazantsara ihany mpitory an Jesosy ihany takany mpitondra fivavahana rehetra tahaka ny mpitondra fivavahana rehetra de mba mpanompotsy maso koa fa Jesosy niantona tamin'ny hazofijaliana tompoko ny rere atsika Jesosy nombona tamin'ny naantona teo amin'ny azo no itokitsika rere atsika ikambana atsika fiangonana rehetra io tsy misy tsy mitory ny hazofijaliana Jesosy Kristy ny fiangonana rehetra isika rehetra de hatrany amin'ny 80% malagasy manana ny fiangonany avokoa iombona atsika ny hazofijaliana raha olona fa andao itokisana andao inona anafitra atsika ary amin'ny Hebreo 12 de miteny tsara ny Hebreo 12 manao hoe Hebreo 12 mijere an Jesosy tompony finoana sy mpandefazy zay niaritra ny hazofijaliana fa tsy nitandro enatra mba azahoany loka napetraka eo anoloany mijere an Jesosy nombona tamin'ny hazofijaliana tsy nitandro enatra mba azahoany loka napetraka eo amlony niaritra ny hazofijaliana Jesosy Kristy misy zavatra nokendrena tao inona nokendreny Jesosy Kristy amela ny eloko ao
anafaka ny fotanao, anasitrana ny retinao, zay le loka kendreny Jesosy Kristy tompontsika. Ny retany ny azo fijaliana. Any amin'ny filazantsarany Jaona de misy zao teny zao manao hoe zao sitrapon'Andriamanitra ny azahoany zay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy famonjena. Famonjena zany hoe ny fibanjinatsika ny ty azo fijaliana ty ho famonjenatsika, amelany helotsika sy anafaka ny fotantsika ary any asitrana ny aretitsika. Azo famonjena zay mibanjina ny azo fijaliana, manao ny azo fijaliana ho rery fandresena ho azy. Ka zara olona mampahery atsika, mampahery atsika, mpivavaka daholo retsika, mahalala ny ty azo fijaliana ty daholo retsika raha olona fa andao teny itokina, tsy atao karazandrazana hoe lamody mpivavahana fotsiny e, aza atao lamody mpivavahana fotsiny e, mba asina sarisarina azo fijaliana ao an-trano, mba asina sarisarina azo fijaliana ny am-piangonana de vita e. Andao inona, andao itokina, andao tena rehare mihitsy, enteherana mafy mihitsy, mba hitondra ny famonjena, mba hitondra ny famelan-keloka. Noho izany aokotsika samy hijery an'io azo fijaliana io, banjina an'io tahaka ny menarana varana nitondra fanasitranana ho an'ny zanak'Israely, tsy maintsy nanatonana ny Jesosy koa mba hitondra famonjena ho an'izao taranaka, am'izao taranaka misy atsika izao. Morondava tsy lavitra ny famonjenanao, tsy lavitra ny fiarovana anao. Io azo fijaliana indraindraitsika fiangonana rehetra io raha olona andao itokisana, andao itokisana, andao inona fa mahavonjy, andao inona fa mahasitrana, andao inona fa maharo, andao inona. De noho izany ny fomba ataotsika de zao, inotsika mifotsika manontolo. Jesosy niantona teo amin'ny azo fijaliana fa famonjenatsika. Faharoa manaraka an'izany, andao hivavaka atsika fa zay mangataka reny omena. Amy fo ny inona azahoana fahamarinana fa mivava no anakena azahoana famonjena. Andao hivavaka raha olona, andao hitakina eo anatren'Andriamanitra hoe takinay ny herin'ny azo fijaliana amonjy anay, takinay ny herin'ny azo fijaliana amela ny helokay, takinay ny herin'ny azo fijaliana anafaka ny fotanay, takinay ny herin'ny azo fijaliana anasitrana ny aretinay. Raha tsotra atsika zay ny zavatra mitondra fandresena, fa tsy mety tsy ampy fotsiny hoe efa misy ao amin'ny tokantranonay misy sarina azo fijaliana ao ka. Non, tsy ampy zany, efa tsara zany fa tsy ampy zany. Eo an-tokotaninay misy sarina azo fijaliana, tsy ratsy, fa tsy ampy zany, tsy ampy zany. Eo amin'ny akanjoko nasiko sarina azo fijaliana, tsy ratsy, efa tsara zany fa mbola tsy ampy, tsy ampy. Fa inoy amy fonao manontolo, amy fony inona azahoana fahamarinana amin'Andriamanitra, amy vava no anekena azahoana famonjena. Tsy maintsy manaiky amy vava sy amy fotsika, fa tsy ampy le zavatra apetrapetraka ivelany fotsiny hoe akanjo amin'ny trano eny tokotany, tsy ampy iny zavatra napetrapetraka eny iny tsara iny za milaza aminareo fa tsara iny fa ampio finona amy fo, ampio fangatahana amy vava. Zay le ao amy Romanina toko fahafolo zay, Romanina toko fahafolo ny andiny fahasivy hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, le mino amy fo manontolo de aveo manaiky amy vava amizay, mangataka amy vava amizay. Zay ny fahatanterahany fandresena amin'io azo fijaliana io. Fa raha petraka fotsiny de zay hoe efa mipetraka tokotaninay io, efa mipetraka ato tranonay io, efa mipetraka any amin'ny akanjonay io. Non, de gaga anao fa tsy mitondra fandresena ho anao le izy, tsy mampiova ninonino amy fiainanao le izy. Gaga anao fa tsy maharo anao amin'ny aretina le izy. Gaga anao fa tsy mitondra fandresena aminao amin'ny aretina misy eo amy fiainanao le izy. Fa ambandramo kely ty zavatra toroko anao ty za zay nitory teny aminao, efa nandritry ny 20 taona tsy narary, 20 taona zao tsy marary, nasery aza tsy mahavo, tazo tsy mahavo, tsy misy aretina mihitsy za mitory teny aminao eto, tsy misy. Ary za atoky ny herin'ny azo fijaliana ho reseko amin'ny azo fijaliana coronavirus,
tsy anakaiky ah, tsy anakaiky ny laiko, tsy anakaiky ny akonako, tsy anakaiky. Ary de mbola mitondra ny ty koa mba atokisany morondava manontolo miery ny azo fijaliana ka ino amy fo manontolo morondava, ary de tena angataka mba ho amin'ny vahoaka tsirairay eto morondava ny herin'azy fijaliana fa ho sitrany izy ho voavela heliko izy voalohany a, ho afampao-tany izy faharoa hiala aminy devoly a, ho sitrany naretin'iny ao anatin'izany coronavirus, raha misy efa vony ho sitrany, raha misy mbola tsy vony voaro amin'ny herin'azy fijaliana Jesosy Kristy ka tsisy aretina anakaiky ny lainao, tsisy aretina anakaiky ny tranonao, tsisy aretina anakaiky ny manodidina anao. Mahery ny azo fijaliana raha olona, hery ny azo fijaliana, mandresy aretina, mandresy fahotana, mandresy devoly, hery ny azo fijaliana. Ka de mitona atsika raha olona atoky an'io amy fo manontolo ary mitona atsika mihitsy tena hivavaka, vava mihitsy hoe Andriamanitro Jesosy io tsy very maina akory ny azo fijalianao, tsy very maina akory ny azo fijalianao, fa natao hery izy io, natao masitrany izy io, natao mandresy devoly izy io, natao mandresy fahotana izy. Jesosy meo le hery ny azo fijalianao, meo za ko Jesosy meo ny hery ny azo fijaliana mba ho voavonjy, mba ho sitrany, mba ho voaro. Matoky aho raha olona fa andaitra aminao ane zao toriteny zao, andaitra aminao ane zao toriteny zao. Mazava tsara le izy a nampitoviana amy menarana varahana Jesosy niantona teo amin'ny azo fijaliana, buan'le menarana varahana anasitrana ny zanak'Israely tratra ny arety mandringana, tratra ny menarana afo ringana, tratra ny poiziny menarana ringana, andripaka ny poiziny coronavirus ny azo fijaliana Jesosy Kristy. Samy mino amy fo manontolo, samy mino amy fo manontolo, ary samy mangataka fa zay mangataka mahazo, zay mangataka ny mahazo, zay mitady no mahita, zay miantso ny anarany tompo no vonjena. Miantso tompoko, aiza ny herin'azy fijalianao tompo amonjy aho, aiza ny herin'azy fijalianao tompo amela ny heloko, aiza ny herin'azy fijalianao anafaka ny fotako, androka ny devoly ala teto amy fiainako, aiza ny herin'azy fijalianao tompo, androka ny aretina misy eto amy fiainako, aiza ny herin'azy fijalianao raha misy coronavirus eo amy fiainanao, poteo amin'ny herin'azy fijalianao tompo, lay virus coronavirus poteo amin'ny herin'azy fijalianao. Raha mbola tsy voy ianao angatao ny herin'azy fijaliana, aza vela ho tafiditra etoka amiko tompo ny coronavirus amin'ny alalan'ny herin'azy fijalianao, tsy ho tafiditra eto amy fiainako sy ny ankonako sy tanàna misy aho. Matoky a tompoko fa ho tsotra atsika eo anatrehan'Andriamanitra, ho tsotra eo anatrehan'Andriamanitra, ka dia anaiky zao torohevitrin'Andriamanitra hoe tahaka nanandratana ny menarana no tsy maintsy nanandratana ny Jesosy, tsy ho very zay rehetra mino azy, tsy ho very zay rehetra mino azy. Ianao zay miaino ane, anaiky ane anao, tsotra ane ny fonao, tsy ho very ianao, tsy ho very ianao, tsy ho very ianao. Zay tompoko.